Manao kely an'izao taridresaka zao aloha mialohan'ny hidirantsika amin'ny toriteny voalohany misaotra ny tompo zany tsika fa afaka miresaka amin'ny WhatsApp isaky ny maraina. Dia ao anatin'izao vanim-potoanan'ny karemy ary indrindra iainantsika aloha hevitra hoe miantso amin'ny fibebahana zao ny tompo zany dia misaotra n'Andriamanitra, misaotra ny Jesoa ary misaotra ny fanahy masina manolo-tsaina. Dia ngamba raha manaraka nareo 9 minitra eo fotsiny ny WhatsApp maraina zany ao amin'ny site-tsika sy ao amin'ny YouTube-tsika dia ahitana an'ireo hoe nataon'ny tompo mba hahatonga antsika ao anatin'izany atao hoe fibebahana marina izany. Zay zany dia raha mandinika nareo dia jereo nefa maro hitantsika atao na fihetsika na toetra na zavatra atao dia hitantsika foana zay isaka maraina. Dia zao indray ao anatin'ireo andiny soratra masina voalahatra vakiny isaky ny alahady dia mbola misy iombonana foana zany. Za mantsy zao raha ny safidy ny tenin'Andriamanitra an'io dia ny Hosea tantara faharoa toko 3:7-9 dia misy iombonany amin'ilay Hosea toko 4:7 zay misy ny tsenjerintsika ary ny toriana tamin'ny heriny zany zavatra zany. Dia zao fotsiny zany ny foto-kevitr'Andriamanitra foto-kevitr'Andriamanitra dia nomeny ny vahoakany ao amin'ny fanekena taloha lay firenena voafidy dia ny taranaka Jakoba zany nomeny ny didy amandalana ao amin'ilay boky 5 antsoina hoe boky 5 Mosesy. Dia ninona zany? Genesis ka hatramin'izy ka hatramin'ny Deutéronomie. Zay ny lalàna, zay ny fitsipika. Raha nisy karemy zany tamin'izany dia rehefa mandika an'ireo ianao dia tsy maintsy mifona sy mibebaka ohatran'izao vanim-potoanan'ny karemy iainantsika izao. Ny nahavonjy ao amin'ny testameta taloha dia fanarahana ny didy 10 ary ny boky 5 zay misy ny didy amandalana nomen'Andriamanitra ary ny tonoan'i Mosesy iainan'ny vahoakany. Faharoa, nataon'ireo mpaminany rehetra zany dia tsy misy afa-tsy nampatsiahy an'ireo didy amandalana ao anatin'ireo boky 5 ireo daholo. Ireo mpaminany rehetra ao fanekena taloha dia tsisy afa zay daholo. Rehefa miatra amin'ny fahatezerin'Andriamanitra nisy fahotana tao anatin'izany verina aingana hoe mpaminany fa izao ny didin'Andriamanitra. Io no nampiasain'i Jesoa. Mbola tsisy testameta vaovao tamin'ny andron'i Jesoa. Ireo no nampiasainy ary ireo no niaingany. Dia tonga indray izy nitondra ny didy vaovao dia ny filazantsara 4 mba tanteraka an'ilay didy taloha ho an'ny firenena voafora dia ny jiosy zany. Ny didy vaovao ao amin'ny filazantsara 4 dia ho an'izay vita batisa indray na voafora na tsy voafora dia ny tahaka antsika izany. Eo indray ny miainga ny amin'ity hoe verena amin'ny tompo, ny amin'ity hoe miantso amin'ny fibebahana ty rehefa nanaraka ianao ny filazantsara 4 azafady 4 Matio, Marka, Liko ary Jaona nanaraka ny didy vaovao zay tanjona ao antsika. Rehefa diso tamin'izay dia mifona indray koa. Ary ny apôstôly zay nanony asa ary mbola hainantsika tsy misy afa-tsy nampatsiahy an'izany didy vaovao zany. Inona mahatonga ana amin'ny teny an'izay? Raha hijerintsika ny tantara faharoa toko 3:7-9 dia misy ihany koa ry havana efa nambara tamin'ny alahady voalohany, alahady faharoa, alahady fahatelo ary tsika amin'ity anio ity zany misy efa nambara tamin'izany. Dikan'izay zany le fanantsitra nterana nataon'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo mpanompony
dia mitovy ihany, tsy mitsipaka ny taritma fa manamafy sy mameno an'izay voalaza taloha. Lasa atsika raha jereny ity tantara faharoa toko 30 ity dia tsy hita mihitsy any amin'ny bokin'ireo mpanjaka ny zava-misy eto. Ny zava-misy eto dia efa rava ny fanjakana avaratra zany dia Israely izay manana ny renivohiny Samaria, ary mbola nisy kosa ny fanjakana atsimo manana ny renivohiny Jerosalema dia ny firenen'ny Joda zany. Ka Ezekia ambara eto dia tsy iza akory fa mpanjaka ny fanjakana atsimo. Dia tsy efa ela be ny voakan'Andriamanitra tsy nankalaza amin'ny Pasika ara-dalàna, ara-potoana. Zay zany le izy. Ary indrindra koa tsy tany amin'ny tempolo tany Jerosalema. Dia mibotsy amin'ny fanahin'Andriamanitra ity mpanjaka any atsimo ity mba hampiray indray ny Israely hoe andao tsika anaitra ny fanjakana avaratra Israely zany. Ary zay hitantsika eto amin'ny 2 eto, Ezekia mpanjaka zany hoe andao indray tsika hiantso ny any avaratra mba ho tonga aty atsimo hiaraka iombony eto tsika ankalaza amin'ny Pasika. Dia nalefa amin'izay ireo mpitoron'ny filazany tsara na vaovao mahafaly tamin'izany, nandeha tongotra ny azakazaka amin'ny tondra. Zay le teneniny eto amin'ity sokafo ny baibolinareo ty mpanjaka tantara faharoa toko 30 andininy 4 novakitsika hatramin'ny 7. Lasa reto mpitondra hafatra amin'ny teny malagasy tranainy dia nataony hoe tsy mandoa. Tsy fantatro inona natonga an'izany fa tsy mandoa izy hitantsika eto, fa mpitondra hafatra reo le Kerix, le mandindira ny tanàna manao antsoavo endao ho any Jerosalema hiaraka ankalaza amin'ny Pasika. Fa hitantsika nazo ny fanjakana avaratra babon'ny Asirianina resisa reo. Fa rehefa toizantsika ny ato koa dia mbola sasany misy foko be dehibe ato rehefa toizana. Nisy nanao hoe tsy iza tsy nykony hoany tsy mila makany fa nisy mba nandeha any fa velao any iny. Ndao ary ovakitsika amin'izay ny 9 ka hatramin'ny 7 tsy maninona miaraka mamaky zany tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia lasa ny tsy mandoa mitondra ny taratasy avy amin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka hitetin'ny Israely sy ny Joda rehetra, ka nilaza araka ny didin'ny mpanjaka hoe ry zanak'Israely ô, miverena amin'ny Jehovah Andriamanitra reo, Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely, mba hiverenany ho avy izay sisa aminareo zay tsy azo ny tanan'ireo mpanjaka ny Asiria. Aza manahaka ny rainareo sy ny rahalahinareo zay nivadika tamin'i Jehovah Andriamanitry ny razany, ka dia natolo no figagana arak'izao hitanareo izao izy. Koa aza manamafy ny atokareo toy ny nataon'ny razanareo, fahatolory an'i Jehovah ny tananareo, ka midira amin'ny fitoeran'ny masina zay nao masiny no mandrakizay, ary manompo an'i Jehovah Andriamanitrareo mba hiala aminareo ny fahatezera amin'ny rehetra. Fa raha miverina amin'ny Jehovah ianareo dia azo famindrapo eo anatrehany izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, ka dia ho tafaverina amin'ity tany ity izy, ka miantra sy mamindra fo Jehovah, ary tsy mba hiambohanareo izy raha miverina amin'ny ianareo. Zany le tenin'ny zalahy sady nandehandeha ny azakazaka ny tety tanàna, raha tsy ny teny mafy ohatr'izany mantsy tsisy miaino. Zany izy dia hatrany mba nataoko fotsiny le izy hoe ohatr'ohatr'izany fa gaga amin'ireo fa tsy ndre mandeha nanaovany an'izany ary azoko antoka fa farina mihitsy ny feon-dralahy miverena sisy hitantsika hoe zany izy ndao ary. Rehefa meko lohateny izy ity dia ao anatin'le hoe miantso amin'ny fivebahana ny tompo, dia ny tena hitantsika eo zany dia andraikitra ny olombelona tsirairay avy ny mibebaka. Zay zany ny azo atao lohatenin'izy ity.
andraikitsy ny olona tsirairay avy ny miverina amin'ny tompo mandra-piavin'i Jesoa, zay le izy zany. Satria rehefa tonga Jesoa itsara velona sy maty, tsisy lanan'izany fibebahana zany, tsisy lanan'izany mpiazakazaka manao marathon sisy amin'ny tety tanàna zany intsony, manao dilabo, tsisy. Fa izao, ary zao tsika ao tanatin'ny vanim-potoanan'ny karemy, ndao hiverina amin'ny tompo, andraikitrako, andraikitrao, andraikitsika tsirairay avy zany ry havana. Hoy aho teny am-piandohany, tena efa antaonany maro, ary dia hitan'ity mpanjaka ty avy amin'ny bitsiky ny fanahin'Andriamanitra fa tena tsy nanaraka ny didiny ny vahoaka. Adinina kalaza Pasika tsy mipetraka amin'ny toerany intsony ary tsy tonga tany Jerosalema. Satria rehefa jerentsika ny Deutéronomie 9:10, andininy 9:10 sy 7:10 dia intelo isan-taona ny roa mpianakaviana takanay no tsy maintsy makany Jerosalema mandeha makalaza ny fety anankitelo, dia ny Pasika, ny Pentekosta ary ny fetin'ny Tabernakely, tsy maintsy makany. Ary tsy mandeha tanam-polo fa mitondra fanatitra ry havana. Zay zany le izy. Dia hiteto fa tena tsy tanteraka zany. Dia andao indray andao tanterahana. Ka ireto zany ry havana, ireto zany ny andraikitra antsika olombelona manoloana an'izany hoe andraikitrako, andraikitrao, andraikitsika tsirairay avy ny mibebaka zany, araka ty antso ny tompo ity. Tiana ny mampatsiahy zao zavatra zao. Jesoa Kristy koa dia nanome antsika ny filazantsara mba hiverenantsika amin'Andriamanitra, mba hiverenantsika amin'ny Jesoa Kristy, ary mba mitaona antsika koa tahaka ny ataony rehetra ndao any amin'ny tranon'Andriamanitra any Jerosalema mihitsy any amin'ny tempolony. Satria any Jesoa aza mbola kely dia efa nampianatra tao amin'ny tempolo zany, dia ny ray aman-dreny ny tany, dia zay izy vao gaga indray hoe ay Jesoa tsy tafaraka amintsika, ay any amin'ny tempoly miona amin'ny ray zany. Jesoa koa dia tena nampianatra sy nanentana antsika ny amin'izany, ary indrindra le nambaraka teo hoe hitantsika ao anatin'ny filazantsara efatra zany. Ary le hoe Andriamanitra velona, le éternel, le ivavahantsika, raha nanao zany izy tany amin'ny taonjato fahafito talohan'i Jesoa tany ty, amin'ny tantaran'i Ezekia ty, dia mbola mahinaniraka olona koa izy toron'ny filazantsara, mitety firenena, mitety vohitra, tonga eto amintsika eto amin'ny Abidjan, tonga eto amintsika eto amin'ny Efikemasy sisa, tsy mitsahatra Andriamanitra noho ny fitiavan'ny olombelona hoe andraikitra anareo ny mipepaka fa raha tsy zany tsisy zavatra azo atenaina amin'izao fiainan'izao na ara-panahy raha ranofo zany. Ry afako reto votoatin'ny afatra indray amin'ity anio ity, mba tsy fangaroniny tamin'ny heriny na dia nisy ombonana ary amin'ny tamin'ny heriny ary mariana, fa ohatrany lasa le testamenta taloha foana no nitorian'ny paster. Raisy kokoa ny testamenta vaovao fa enoy tsara rehefa aveo ry havana, fa ingatsika fotsiny ny testamenta taloha. Eo amin'ny andininy 9 amin'ity tantara faharoa toko 13 ty, ny afatra voalohany nentin'ireo tsy mandoa na ireo mpitondra afatra zany nandenderan'ny tanàna amin'ny hazakazaka mihitsy, dia zao ny fiverenana amin'Andriamanitra. Zay ny voalohany hitantsika eto zany, hitantsika ary ambaran'izy eo le farany indrindrany hoe mba hiverenany ho amin'izay sisa aminareo zay tsy azo ny tanan'ireo mpanjaka ny Asiria, miverena amin'ny Jehovah ny eo ambony Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Israely. Hitantsika eo zany. Dia mety ozy nareo izay ihany koa le tamin'ny heriny, ary zay mihitsy le teneniko teo hoe matoa manantitanitra ny tompo ary mamerimberina, dia tena zava-dehibe zany fa tena misy tena tafasaraka aminy amin'izao fiainana zao, variana any amin'ny lafiny zavatra samy hafa tsy tonontonony tso, variana any be dia be koa mahasarika any miverena. Fotoanan'ny karemy antraterina foana fa tena fiverenantsika tsirairay avy, ary io izy ao personnel tsirairay miverina amin'ny tompo izany. Dia jereo nge fa ny apôstôly dia mampatsiako
Vakina tamintsika teo ny asan'ny apôstôly toko 7, 9:20 hoe kombepa ianareo ka verena aminona ny fahotanareo. Hitatsika io zany. Zany tenenina hoe efa niteneniny zany tamin'ny heriny fa mbola ambara ihany koa ankehitriny. Ny mibebaka ary havana, io zany le hoe se repentir, dia malahelo ny aminotana tao tamin'ny lasa, ary koa mangataka famelan-keloka manenina ny amin'izay ratsy vita. Io zany raha vao tsy ny sainao mihitsy, ny fieritreretanao no mieky fa hoe diso tamin'ireny, dia tsy ho tonga amin'izany hoe mibebaka izany ny olona, anamartena foana izy. Hitantsika ny toy rehefa avy eo. Dia avy eo koa mbola hitantsika indray koa zany ny amin'ile miverina tenenin'ny asan'ny apôstôly teo. Io zany dia raha ny tena izy dia hoe se convertir. Le miverina dia raha raisina rakevina na dikany teny malagasy dia mandana ao amin'ile lalana tena izy. Zay zany fa aza mandeha amin'ny lalana tsy izy. Ary dia mitoy amin'ile teneniko tamin'ny heriny ihany koa hoe efa tamin'iny lalana iny ianao, fa niala tamin'iny lalana iny dia miverena. Niala tamin'ny lalan'ny fanomponan'Andriamanitra dia fa nanompo ny tenanao ianao araka ny sitraponao dia miverena. Zay zany lay ambaran'ny apôstôly eto. Ary koa le miverina koa amin'ity hoe se convertir ity dia miova koa zany, miova fo, miova toetra, miova fanao. Raha ny sitraponao no nataonao dia zao miova ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray. Ary tsy terena sy tsy vizonana satria lay mpanjaka amin'ny fo dia Jesosy Kristy mihitsy. Nefa tiatsika, antenaitsika, itiko itsika ary hanorana amin'ny fiainana manomboka izao. Dia izay koa zany le hoe miverina eto. Mibebay ianareo ny apôstôly Paoly ka miverena aminona ny fahotanareo. Dingana, tsy hoe dingana azafady, fa andraikitra voalohany fa tamin'ny heriny dingana. Andraikitra voalohany miandry ahy, miandry ianao dia ny fiverenana tanteraka ao amin'ny tompo zany, amin'ny fanompona azy ry havana. Faharoa, hitantsika ihany koa amin'ity 9:9 ity dia misy teboka telo ao. Ny teboka voalohany eo zany dia hoe manatsotra tanana ny tompo. Inona azafady? Atsoro izy ny tanantsika azafady. Tsika zany manatsotra tanana amin'ny tompo. Inona ny hevitra izay? Profita maso zany fa manana finoana sy fahatokiana tanteraka azy isika. Miakina aminy isika. Izy no atom-pahavelomantsika. Manatsotra tanana mba hoany aminy, mba handray azy, mba hifampitantana aminy. Zany isika amin'izao fiainana izao. Zay mahatsiaro mandeha irery zany fa mahavita tena, satria mety ampy aminy zay ananany daholo ary ananany mihoatra azy, zay ilaina amin'izao fiainana izao. Vola ananany, arena ananany, bika ananany, tanjaka ananany, ninona fahaizana ananany, mihoatra ny olona rehetra. Dia mandeha irery izy ry havana amin'izao fiainana izao. Manatsotra tanana isika mba hifandray amin'ny tompo, hifampitantana aminy, tsy handeha irery amin'izao fiainana izao. Ary eny tsara ty ry havana fa ny karena dia fitopediana. Ray koa zany izy io. Jereo nivoaka an'Andriamanitra 70 taona tany anefitra niady, fa rehefa tsy niady tsy tonga tany an-Kanana. Zay jereo koa Jesosy Kristy 70 andro sy 70 alina tsy niakana, niady tamin'ny Satana. Raha tsy niady tsy avotra koa tsika menakavy. Ry havako, ny fanatsorantsika tanana ho an'ny tompo araka ny hitantsika eo zany dia zao tsy misy atolory an' Jehovah ny tananareo. Ny hitantsika io zany dia izay mihitsy hoe misy mahatoky isika ary dia hiara-dalana aminy hatramin'izao zao ka ho mandrakizay, mba azahoantsika koa tena miaina n'izany hoe nibebaka marina izany fa andraikitra nao izany. Dia zao zany tanan'ny tompo mitsotra, fa ny anjaranao koa manatsotra ny tananao ary maninona mifikitra aminy. Zay zany izy tsy maintsy mifikitra aminy,
Fanahy izany koa aza manatsotra-tanana io ihany koa izy fa io ve ianao mifikitra amin'ny andraikitra sy andraikitra anao zany ary io exercice spirituel andraikitsika tsirairay avy io zany mifikitra amin'ny tompo ry havana. Teboka faharoa hitantsika dia midira amin'ny fitoeran'ny masina. Zay zany inandray ny dikan'izany mitady an'Andriamanitra, mitady an' Jesosy, mitady ny fanahy masina ao an-tranony dia ny fiangonana zany. Eto ary zany no mahatonga ny hoe vakio any toyany manomboka amin'ny 10 sy manaraka tsy mivakitsika eto fa misy tononona mihitsy hoe zay rangaha tsy ho antsony zay tsy ho any Jerosalema antsony efa mety aminay ny fiainana ty mety zany ngamba ny ao an-tsainy zareo zany fa izao hafa mihitsy le ataontsika hoe indana miala any an-trano eo amin'ny Andriamanitra ato amin'ity tranony ity fa ato izy présent izy ary dia miandry antsika ato izy zany. Rendez-vous ataoko sy ataonao amin'ny tompo isaky ny lahady maraina le ato amin'ny tranony ry havany koa aoka. Ary zay ny mampiavaka an'ity tantara faharoa ity toko 17 zay tsy tany amin'ny mpanjaka io raha mijery nareo le hoe mandehana indray makalaza amin'ny Pasika any an-tranon'Andriamanitra any amin'ny tempolo mandehana indray fa efa ela ny tsy tany mandehana indray. Ny olona mibebaka zany dia tsy mila entaniny, tsy mila baikony hoe mandana miangony isaky ny alahady maraina tsy mandeha izy satria efa mibebaka ary fiainam-pibebaha zany andraikiny eo anatrehan'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izany. Ry havaka noho izany dia tiana foana ny mampatsiahy fa inona ny latsika ny fiangonana reto zavatra telo reto ny tena fototra araka ny fampianaran'ireo mpanitsy fivavahana. Ny fiangonana dia anaovantsika fotoana amin'ny tompo ivavahana. Fampatsiahiva zany efa nampianariko teto foana zany. Atsika hafa ihany zany vavaka ataonao anatrehan'Andriamanitra marina fa manatrika antsika ny tompo any ambony tomobile any misy antsika any na any amin'ny birao ny amin'ny toeram-piasana na eo ambony fandriana fotsiny koa aza mijery tele sy ny tsy fantatro fa hafa ihany lay tranon'Andriamanitra toeram-pivavahana. Zay ny voalohany. Faharoa ny latsika ny tranon'Andriamanitra dia atoko no amakiana ny soratra masina hitantsika teo ireny ary hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Raha tiatsika ka sanatriny vava tonga amin'ilay fotoana ivorivory fotsiny dia ray sakafo fa tsy nandeha tenin'Andriamanitra dia mbola tsy izy koa zany. Zay zany le izy. Andre tenin'Andriamanitra sika tenin'Andriamanitra toriana. Zay ny fahaveloman'ny tenin'Andriamanitra an'io. Ohatsika hoe velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Le tenin'Andriamanitra toriana amin'ny fotoana iny efa nitoriana tamin'ny andron'ny Rasalama, efa nitoriana tamin'ny andron'ny Stefana, efa nitoriana tamin'ny andron'ny tany aloha be rehetrarehetra tany. Fa velona ny tenin'Andriamanitra aty am-piangonana ny fahavelomana hitoriana azy amin'iny fotoana iny. Ary ny fahatelo dia aty am-piangonana no izarantsika ny sakrameta. Roa ihany ny antsika ny sakrameta dia ny batisa sy ny fanasan'ny tompo. Aty zany ny zaraina fa tsy mbola nandehantsika tany amin'ny lagune nanao batisa. Tsia tranon'Andriamanitra ty manatrika ato Jesosy Kristy. Zay ny antony azo zany. Ary ato fanahy masina dia atsika mandray zany reo telo reo havana koa dia hoy aho hoe andraikitrako. Andraikitrao, andraikitra tsika tsirairay avy zany rehefa tena nibebaka mariny tsika ny manatanteraka an'izany ry havana. Ary ny manaraka dia hitantsika ito hoe manompoany Jehova Andriamanitra reo mba hiala aminareo ny fahatezerany. Io zany tena mahasaro-piaro an'Andriamanitra io tsy misy alalany hoe tompo izy raha tsisy mpanompo dia zaho tsy hainao zany. Dikan'izay zany rehefa tsy manompo tsika dia toy ny tonga amin'ilay fiteny mahitsy hoe Père t'Andriamanitra, Père ty Jesosy, dia tsaka zany ko toa tsy miasa ny fanahy masina. Dia tsy mahagaga ozy fa mahatezitra an'Andriamanitra ny takan'izany mba manana mpanompo ihany ahy. Nefa mpanompo mety mikilavaka, mpanompo mety zara rahita, mpanompo mety nanao ihany koa fa tsy nahavita ny asany, na ny toy izany sy ny sisa. Ry havako, zava-dehibe ny nanomezan'Andriamanitra amin'izao androntsika izao ny fanahy masina.
Ny fanahy masina nanome an'ilay teny vahiny hoe don de l'esprit na ny fanomezan'ny fanahy masina ka ahafahantsika manompo azy atao amin'ny fiangonana izany. Anterina foana ny fanentanana ary havana, sampanadiminy atao amin'ny fiangonana. Dia misy an'ireo voamera samihafa ihany koa ry havako. Aseho fa mibebaka ianao mandraisa andraikitra amin'ireny. Tahak'izany koa ho avy efa mandehandeha any ndraiky io zao ilay andray anjara amin'ny telo volana fahatelo sady farany dia tsy inona akory fa ny volana aprily, may, jona zany. Dia mba soraty hoe za hitarika, za hitoriteny, za hamaky teny, za hivavaka, mba soraty ao ry havana fa andraikitra zany andraikitra ao ary mba ho faly Andriamanitra, tsy ho tezitra amintsika. Soratra masina no miteny izany everiko any raha efa tena mibebaka marina ianao dia tanterao izany ry havana. Eny ary tena marana azy ary eto ny andinin'ny fahasivy verset 9, jereo indray ary le andinin'ny fahasivy fa dia mahafinaritra antsika lay toetra n'Andriamanitra eto zany. Ndao mba vakitsika ny andinin'ny fahasivy miaraka tsika. Fa raha miverina amin'ny Jehova ianareo dia azo inona? Azo famindrapo an'izay nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo, koa dia tafaverina amin'ity tany ity izy fa mianatra sy mamindra fo Jehova Andriamanitra reo ary tsy amboanareo izy raha miverina aminy ianareo. Mariako foana fa hoe efa lasan'ny Asiriana ny maro tamin'ireo fanjakana avaratra, zay no mahatonga an'le azo famindrapoana atrehan'i Jehova nitondra azy ho babo ny rahalahinareo sy ny zanakareo zany. Dia avy eo ho tafaverina zao tokoa amin'ny fiainana zany. Dia indraindray zany misy ny olona manao hoe tena mafo Andriamanitra makasy makary meny vavaka ve sa ahoana efa mba mivavaka ihany tsika ohatra ao amin'ny Madagasikara zao nefa dia ohatra mbola tsisy valim-bavaka ihany fa mbola mijaly sy sahirana ny olona sy ny sisa zao. Tena manana amin'ny fotoanany Andriamanitra fa miankina amintsika tsy avy vavaka koa zany io dia manana fatokiny fa engane samy ahita ny atafavoan'ny malagasy ara-tsaina ara-batana indrindra ara-panasy ara-toekarenitsika amin'ny zavatra misy zany zao ataoko anaty fonoteny fotsiny iny fa hoe lay fahatelo lehibe ambarako eto mantsy zany dia io andinin'ny fahasivy io izay tsy inona koa fa le hoe toetra n'Andriamanitra. Inona le toetra n'Andriamanitra? Mamerina antsika amin'ny laoniny araka ny sitrapony zany. Na dio azy mety hoe fa maizana sisisa mamerina antsika izy fa indrindra miantra sy mamindra fo ary tsy miambo an'izay miverina aminy mandray zany. Ry havako, zany no atao hoe fovolamena an'Andriamanitra. Zany le toko sy fanatenantsika zay miverina amin'ny tombony zany, zay mibebaka marina zany, zay mifona marina zany. Dia izao ny olona zany misy diso hevitra ary zay ny amaranako ny toriteny. Misy diso hevitra ohatran'le tamin'ny fanjakana avaratra teo ny anazy zao fiainako mety aniko reny lasa babo reny ane mpanota indrindra za zao to salama tsara, za zao tseny. Dia io no nahitsiny Jesoa ao amin'ilay Lioka 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Tena nahitsiny Jesoa mihitsy. Zao daholo no mety ao an-tsain'ny olona misy mihevitra fa matoa voany tahaka zao izy dia naninona? Dia nanota zany. Dia misy ny akory mpanararoatra manaova an'izao, aloava an'izao, ataova an'izao fa ratsanonareo dia fesona eo. Nahitsiny Jesoa zany. Nahitsiny koa ny faharoa hoe misy mihevitra fa marina izy tsy mangalatra, tsy mandainga, dia tsy dikan'izay milamina amin'ny fiainana, tsy mila mibebaka intsony izy. Hoy Jesoa tsy marina zany. Amin'ity Lioka 7:10 andininy voalohany ka hatramin'ny 15. Andraikitrao tsary avy mibebaka. Misy loza anankiroa samy hafa tsy avelana izay miseho eto. Ny andininy voalohany amin'ny 7:10 dia loza nataon'olombelona
no aroaroa plato tamin'ny fanatiny ny rano reo olona masina zany hoe apipina tsy ho amatany zany, olombelona nanao an'izany. Ny loza faharoa ataontsika hoe voajanahary, ny ao amin'ny andininy faefatra ny anjeran'ny tilikambo zany, tsy azo ny elana koa zany, valambe folo indray maty araka ny hita eo zany. Dia misy izy mihevitra reneneny tena mpanoty e, fa zay zao milamo, zay zao tsy voan'ny reny, tsia hoe ny tompo atao anatry reny, tsika velona. Dia zao isitona lesona ny amin'ireny. Ary faharoa, fampitandremana ho atsika koa reny, fa nanin'ny reny voary nanao mbola tsy vo, fampitandremana zany. Dia hoy ny tompo amin'ny andininy fahadimy, tsia fa raha tsy mibebaka ianareo sy dia horingana tahaka azy reny koa ry havako. Mbola velona tsika, mbola miaina ny karemy tsika, miodikodina eo foana zany le fitiavan'Andriamanitra atsika, fibebahana amin'ny tianako azy dia tahak'izao. Ny fiaingan'ny fiainantsika dia teo amintsika nanolo-tena ary teo amintsika nibebaka ny amin'ny talasa rehetra nanenina ny amin'izany. Eto am-piazakazahana indray tsika izao, mety manao fahadisoana ihany koa, mibebaka isika. Ny tanjonsika dia le andovan'ny lanitra ry havana, le fiainana mandrakizay. Dia misaotra an'Andriamanitra fa tiany ho amin'izany tsika, andraiki soary, andraiki trao, andraiki tsika tsirairay avy, ny mibebaka miverina amin'ny tompo mahereza ry havako. Amen.